dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny resantsika an'io zany a dia ny lohahevitra mitondra ny hoe nahoana ny olona taloha no lava velona kokoa, tratrantitra zany a vao maty a, raha ohatra ka oharina zany a amin'ny tanora ankehitriny. Misy antony betsaka zany a ny mety ho anton'izany zavatra rehetrarehetra izany, ka ny fomba fijeriko zany a no atolotra anareo eto. Voalohany indrindra zany a dia ireo fomba fiainan'ny ireo antitra na ny olona taloha zany no voaboasantsika eto, hoe ohatraohatry ny ahoana zany a ny fomba fiainan'ny zareo, satria na ny tenako manokana dia nahatratra amin'ireny olon-dehibe tamin'ny fianakaviana ireny. Ka raha ohatra moa zao a amin'ny fianakaviana manandrify ny reniko ohatra zao a dia teo amin'ny côté paternel zany dia nanodididina ny sivifolo taona, 5-valopolo taona, ohatraohatran'izay daholo zany a ny fahafatesana tao amin'ilay fianakaviana zany. Ary nisy araha zany a ny renibean'ny reniko zany a dia nahatratra, efa nahatratra na tany akaikikaiky ny 100 taona zany. Ka rehefa atao zany a ny hoe famakafakana, ny fanadihadiana zany hoe inona no mety nahatonga ny hoe olona tratrantitra taloha zany. Misy antony betsaka. Misy aloha ny hoe resaka héréditaire na hoe manaranaka zany, misy izany zavatra zany hoe misy karazan'olona zany a hoe somary matanjatanjaka zany a ny taova rehetra, ny système ao aminy a, ka mahatonga ny olona amin'ny fianakaviana iray a izay a lava velona. Eo aloha izay raha izay a. Eo ihany koa zany a ny hoe fomba fiainan'ny zareo zany, satria dia ny aina zany a tao anatin'ny ataontsika hoe fihinanana sakafo ara-pahasalamana ny olona taloha, ary dia presque zany a sakafo izay hotazana ny sakafo hohanin zareo zany, izany hoe hotazana any an-tsaha ny anana, ny legioma, ny mangahazo, reny zavatra rehetrarehetra ireny zany a dia zavatra voajanahary ary dia zavatra frais daholo zany, fa tsy misy zavatra hoe tehirizina ao anatin'ny congélateur na ohatraohatran'izay. Dia matetika moa zany a ny voankazo sy ny tariny zany dia feno otrikaina izay mamelombelona ny taova rehetra ao amin'ny olona iray. Ary tamin'izany andro zany koa zany a dia mihetsika ny olona zany, izany hoe tsy mipetrapetraka. Misy zany a ny hoe raha ohatra ny olona any ambanivohitra be any ohatra zao a dia miasa any an-tsaha, ny lehilahy dia ny vehivavy a tsy mipetrapetra-potsiny koa izy a, fa manoto vary, mikarakara tokantrano, manao zaridaina. Ary ny tontolo iainana zany a dia tontolo izay feno maitso mavana, ka ireny a maitso mavana ireny a dia mitondra ihany koa zany a ny rivotra tsara sy ny chlorophylle izay mamelombelona ny tenantsika olombelona. Ka zany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia manampy tokoa amin'ny hoe fitaizana tena ara-pahasalamana zany. Teo ihany koa zany a ny hoe tontolo manodidina sy ny hoe karazana filaminan-tsaina, satria ny olona taloha dia nahay ny fanaraka ary nahay ny tasona ny atao hoe fihavanana, ary nahay ny fankatia sy ny fanampy izany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia miteraka ny ataontsika hoe
karazana fitoni-tsaina zany ao amin'ny olona izay mifanerasera satria tamin'izany andro zany dia tsy nahitana ny karazana tebiteby izay mipetraka amin'izao fotoana izao zany amin'ny mpiarabelona rehetrarehetra indrindrandrindra moa zany hoe ny olona any ambanivohitra dia tsy manana intsony an'izay karazana fitoni-tsaina izay satria eo ny asan-dahalo eo ny tsy fifampitokisana intsony zany eo amin'ny mpiarabelona ary ny famiditra zany efa manjaka koa ny karazana fitiavatena sy ny fitapitaka maro samihafa izay mahatonga ny olona zany tsy manana intsony ny karazana fitoni-tsaina satria mifampiahiahy daholy ny olona rehetrarehetra amin'izao fotoana izao eny ary fa na dia atao ara hoe ny mpihavana kaiky zany dia betsaka zany amin'izao fotoana zao no tsy mifampatoky intsony raha ohatra oharina zany tamin'ny hoe fomba fiainana taloha zany ary tsy niady tamin'ny fiainana ny olona taloha satria dia nanana ny ampy rehetrarehetra na ara-tsakafo zany na teo amin'ny resaka arabola dia tena ampy tanteraka ny hoe zavatra hoentomanana zany amin'ny fiainana ary taloha ny olona tany ambanivohitra no tena nanambola indrindra satria profin'izany dia maro tamin'ireo olona tany ambanivohitra ireo no mandefa ny zanany mianatra any amin'ny tanan-dehibe ary dia mahantoka tsara ny hofatrano ipetrahan'ireo zanan'ireo any amin'ny tanan-dehibe mahantoka tsara ny hofan'ny klasimandry sy ny sisa ary dia mitafy tsara ara-dalàna tsy ory arabola mihitsy ny zanaky ny olona tany ambanivohitra tamin'ny andro taloha ka ny andro taloha izay teneniko moa zany dia ny andro nanodidididina tamin'ny andron'ny dadabetsiranana sy ny talohan'izay zany dia azo lazaina fa niaina tanteraka tao anatin'ny fitoni-tsaina sy ny fahampiana zany ny vahoaka malagasy ary dia niaina tanteraka koa tao anatin'ny fihavanana satria ny fihavanana izay averimberiko eto dia io no arenantsika amin'ny hoe miditra koa zany amin'ny resaka hoe terapia io no manahatsarana zany ny fomba hawaïenne efa nasehoako teto ny fomba hawaïenne dia ny hoe thérapie par l'Ho'oponopono efa nazavaiko teto izay zavatra zay hoe ny azy zany ny fomba fifampitondrana dia misy zany io ataony hoe Ho'oponopono io izany hoe io zany no fomba fifampitondrana ohatrany hoe fihavanana zany amin'ny malagasy izany hoe miainga ao anatin'ny fifankatiavan'ny mpiray tanàna sy ny mpihavana miainga amin'ny fifanajana miainga amin'ny alalan'ny fananana ny karazana hoe fankasitrahana ary ny inona moa zany ny pardon na ny famelan-keloka ary indrindrandrindra koa zany dia ny karazana zany hoe fifanazavana sy ny famitranam-pihavanana zay zany ny azy ny iaingan'ny tontolon'ny fiarahamonina ka mitovitovy ihany amin'ny fihavanantsika malagasy zany izay zavatra zay ary zany zavatra rehetrarehetra izany dia voaravaky ny zavaboary sy ny maitso mavana ary ny zavaboary ny tontolo iainana zany zay zavatra rehetrarehetra izay satria dia mandala ihany koa ny tontolo iainana ny hawaïen ary dia mihinana ny voankazo sy ny legioma ary indrindrandrindra zany dia mivelona ihany koa zany amin'ny hazan-dranomasina izay mahasalama dia mahasalama tokoa ny olona hawaï ny ka ampifandraisiko amin'izay ny hoe fihavanana amin'ny tontolon'ny malagasy
izay tsy tokony ajanona izay karazana valeur izay, satria amin'izao fotoana izao dia malaky maty ny malagasy, maty tanora ny malagasy, betsaka ny antony zany zavatra rehetrarehetra izany, ka izay no somary idirako kely zany eto ny amin'ny hoe resaka fidirana kely amin'ny resaka politika zany, satria tsy afaka ny tenako zany dia hoe anakipiny masoko sy anakombona ny vavako amin'ny zavatra izay hitako fa mila fanarenana ho an'ny tontolon'ny vahoaka, satria amin'ny fomba ahoana aloha ameramberenako amin'ny vahoaka ny atao hoe fihavanana kanefa ny fiainana sarotra, rehefa sarotra ny fiainana dia mitombo hevitra ny olona hoe ahoana ny anatsaratsarany kokoa ny fiainany ohatra, ny ka izay zavatra izay dia miainga ao amin'ny fihavanana izay mety misy tokony isy amin'ny mpitondra sy ny vahoaka, ka izay zavatra izay zany foana zany no averomberoko eto amin'ny fandaharana zany forêt santé, ary miainga ao daholy ny zavatra rehetra, ny resaka fahasalamana rehefa tsy manana ny fitonian-tsaina ny olombelona dia mazava ho azy fa rehefa mikorotana ny sainao dia mikorotana ihany koa ny taova rehetrarehetra ao amin'ny tenanao, ka tsy mahagaga mihitsy ny hoe tanora kely mbola eritreriny amin'izao fotoana izao dia efa betsaka izany ny voan'ireny ataontsika hoe accident vasculaire cérébral ireny, efa voan'ireny hoe fahafatesana tampoka ny aretim-po sy ny sisa sy ny sisa, ny diabeta, ny hypertension artérielle, ny goutte, zany ny zavatra rehetrarehetra izany dia miodikodina daholy ao amin'ny fahasalaman'ny malagasy amin'izao fotoana izao ary ny faharerahan-tsaina, ka niezahako zany eto amin'ny fandaharana zany forêt santé dia ny mampafantatra foana ny olona zany ny hoe inona ny fitandrovana tokony atao, satria aleo misoroka toy izay mitsabo, ka isan'ny ataontsika zany hoe atoky ny tena na ela velona koa ny olona taloha zany dia ny fahaizany an'izay ataontsika hoe zany hoe fikarakaram-batana sy fikarakarana saina, io zany dia ohatrany hoe zavatra mandeha par instinct humain zany zay tamin'ny olona taloha, eo ny azy zany aloha ny hoe fiainana mora, fa nisy ihany koa izay karazana hoe instinct zay, izany hoe mihinana zany izy ny karazana sakafo izay manana n'izay tendance izay zany izy makany amin'ny sakafo ara-pahasalamana, ka reto zao dia misy karazana sakafo izay nividiko any amin'ny supermarché nefa dia sakafo hita maniriniry eny Kalamanjana eny any anaty ala, toy zao ny cerise de terre, ohatran'izao ny cerise de terre, tsy tadidiko ny anarany moa zany fa rehefa mahita ny paoziny ianao dia mahafantatra hoe inona izao karazana voankazo zao, fa hita any anaty ala, zany zavatra azo tsiponina fotsiny zany, nefa dia afaka atao ihany koa ny fambolena ny reto satria feno otrikaina be mihitsy zao ny cerise de terre, ary dia manampy betsaka zany amin'ny fitandrovana ny homamiadana na ny cancer, dia manampy betsaka ihany koa amin'ny anémie na ny tsy fahampian'ny hémoglobine zany ao amin'ny olombelona, dia manampy betsaka koa amin'ny maladie cardiovasculaire toy ny fitandrovana ny fiakaran'ny tosidra, fitandrovana ny diabeta,
fitandrovana ihany koa mahatsara ny taovam-pandevona-kanina ka tsara hohanina zany ny zavatra ohatran'ny tony zany dia eo ihany koa zany hitako tany amin'ny supermarché ihany koa dia ny raketa ity zany no fihinan'ny olona any atsimo satria misy otrikaina maro dia maro koa zany ao anatin'ny raketa misy ny magnésium misy ny fer ary dia misy rano be dia be koa zany ao anatin'ny raketa ka ity zany no fihinan'ny olona any atsimo rehefa misy ny anohanana na ny kere ka manome ny karazana otrikaina betsaka zany izay ilaitsika olombelona dia miaro ihany koa amin'ny karazana retina maro izay nitanisaiko teo toy ny diabeta ny hypertension artérielle ny cholestérol mahatsara vavony ary miaro ihany koa amin'ny homamiadana tony koa zao dia apongaben-danitra hitako daholo tony tany amin'ny supermarché ity koa zany dia miaro ihany koa amin'ny homamiadana mahatsara vavony ary dia misy ny otrikaina toy ny antioxydant ny antioxydant moa zany dia iny hoe karazana mandio ny sela zany ao amintsika olombelona ary dia anti-inflammatoire zany hoe miaro amin'ny karazana aretina sy ny microbe ka tsetsatsiaritra fotsiny zany izay zavatra rehetrarehetra izany ilazako amintsika hoe manana ny rehetrarehetra isika fa saingy ny fampahafantarana azy angamba no tsy de tena ampy loatra fa ireto dia voankazo izay hita maniriniry eny anaty ala eny izay tena mbola tokony ho exploitena zany ny fananatsika anireo zavatra rehetrarehetra ireo ary ny tatsaha izay mivelona amin'ny fivarotana ny voankazo sy ny legioma dia tsy tokony zany avelantsika hantra ary tokony foana zany hoe ho encouragena ny mpamboly mba ho afaka hamokatra hatrany ary na ny hoe fanodinana anireo vokatra ireo sy ny fanodranana azy dia tokony imasona betsaka satria dia loharanokarena na eo amin'ny fahasalamana izany na eo amin'ny resaka toe-karena amintsika ao Madagasikara ny akondro moa zany dia efa nanaovako émission manokana teto koa ny akondro izay tsara hohanina isan'andro satria mitondra potassium ary mitondra otrikaina maro dia maro dia ny paoma moa no asiko fanoharana foana zany hoe une pomme chaque jour vous éloigne du médecin que l'aliment soit ton remède hozy izy Hippocrate ka zany zavatra rehetrarehetra izany dia tokony ampidiritsika ao anatin'ny fomba fiainantsika isan'andro zany izay karazana idéologie ny fahasalamana izay ny karazana filozofia izay tokony hitondra ny fahasalamantsika olombelona na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy ka ny fitenin'ny olona zany ny dokotera namako rehefa hoe tany Madagasikara zany dia hoe ary ianao avy any amin'ny tany vaventy tany mandroso amin'ny puissance mondiale kanefany ny zavatra entinao dia toa fitsaboana aolo dia aolo fitsabon'ny taona mba mahagaga ihany zany zavatra voizinao izany betsaka zany no mametraka n'izay karazana remarque zay zany amiko dia safidy manokana ny nanaovako ny karazana médecine alternative satria ny boiboika tato amiko foana
zay hoe fijerevana ny olana amin'ny fotony ka dia saky milaza aminareo saky milaza amintsika malagasy fa efa aty amin'ny tany vaventy ohatry ny Amerika Avaratra dia efa presque miverina amin'ity karazana fitondran-tena ohatran'izao daholo zany ny mpanefoefo rehetra ny millionnaire sy ny milliardaire aty ary miverina amin'ny fotony eo amin'ny resaka zany fikarakarana ny fahasalamana na ny entrepreneur aty na ny olo maventy toy ny mpanao politika malaza sy ny pahalala zany dia efa miverina amin'ny fahasalamana ifotony daholo satria raha miresaka ny mpanefoefo ao aty voavidin'ny mpanefoefo ane na ny farmasia anankiray hitsabon'ny tenany kanefa matoy izy niverina amin'ny hoe fitsabona ifotony dia misy antony satria betsaka zany ny tsy fahombiazana hita teo amin'ny hoe resaka fanafody amin'ny fomba fitsabona ara-tsimika zany zay tsy midika hoe tsy misy asany tsony ny fitsabona ara-tsiantifika moderna tsy midika n'izany akory zany zavatra rehetrarehetra izany fa samy manana ny heriny ary ny fitsabona fitandrovana amin'ny fotony zany amin'ny fitandrovana ara-pahasalamana sy ny fitandrovana ny tena ara-batana ara-tsaina sy ny ara-panahy dia ireo no zavatra fondamentala izay tokony hitondran'ny olona iray ny tenany ikojakojan'ny tenany isan'andro mba ahafahany manana ny vatana tomady sy ny saina matsilo ary atao amin'ny klinika koa dia efa mamboatra ihany koa ny tena koa anireo fanafody sy ny crème izay ikojakojana ny vatana sy ny tarehy izay vita avy amin'ny huile essentielle avy atsika aty Madagasikara any Madagasikara ka dia mampitolagaga ny Canadiana izay tonga mitsabo tena ato amiko ny fiasan'ireo crème naturelle izay amboariko atao amin'ny tarehy sy ny fikojakojana ny vatana ary indrindra koa zany dia misy ihany koa ny fanahizam-batana sy ny sisa izay mbola ataoko siansa manokana eto moa zany ny fiprezentena an'izay karazana akora avy any Madagasikara izay afaka ikojana ary dia 100% natoraly zany ireo zavatra ampiasaiko atao amin'ny klinikako zany ka betsaka zany ny proof izay etiko manoana an'izay zavatra zay ny amin'ny hoe fomba fitaizana tena ary hoe nahoana ny olon-dehibe taloha no tratrantitra noho ny ankehitriny satria ny ankehitriny dia efa maro dia maro ihany koa zany ireo karazan-javatra mety mahatonga an'izay fahafoezan'ny andro iainan'izay amin'ny tanora ankehitriny dia eo ny fihinanana ny sakafo izay tsy ara-pahasalamana toy ny fihinanana be loatra ny siramamy fihinanana be loatra ny sira izay hita ao amin'ireny anina bifotsy ireny satria efa misy koa zany moa zany amin'izao fotoana zao ny hoe tsy de mahavita mahandro loatra ny tanora ankehitriny fa dia zay zavatra efa vonona eo boaty eny zany no hoanina ny ao anatiny dia mofomofo zay zany no tena hoan'ny tanora sy ny paty fa
tokony foana zany hoe misy legioma sy ny voankazo ampiarahana zany amin'ny zavatra rehetra izay hoaninao andavanandro. Ary misy olona iray izay zany izay voan'ny diabète izy, voan'ny hypertension ary dia voan'ny accident vasculaire ihany koa zany, vasculaire cérébral. Ka teny rehefa andresaka tamiko izy zany dia hoy izy hoe teratany malagasy olo io, dia hoy izy hoe mahagaga mahatonga azy zany manana an'izao karazana aretina izao, kanefa hoy izy ny ray aman-dreniko dia tsy nisy an'izany diabeta izany ary tsy nisy an'izany hypertension artérielle izany, kanefa dia tratrantitra ny ray aman-dreniny ary dia tany amin'ny 20 taona tany zany ohatra ny reniny no maty, dia araky ny filazany zany dia tsy nisy an'izany karazana aretina ananan'izany. Dia ny fanazavana izay napetrako taminy dia ny hoe ny fomba fiainan'ny olona taloha dia tsy nitovy tamin'ny fomba fiainantsika amin'izao fotoana izao, satria rotoroto be ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ary dia betsaka ny zavatra ataontsika hoe superficiel na ny fomba fisainana efa superficiel izay mahatonga ny karazana fampiasana be loatra ny saina amin'ny zavatra izay azo lazaina fa hoe tokony tsy dia ampiasana loha be loatra. Ary ny ray aman-dren'ny olo io dia tany ambanivohitra foana no mipetraka, ary ny fombafomba fiainan'izany ray aman-dren'ny olo io zany dia tena tao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe resaka fahatsorana. Ary io toerana tany ambanivohitra izay nipetrahana io dia toerana izay mamokatra vokatra be dia be mihitsy, karazana voankazo maro dia maro ary miaina tao anatin'ny maitso mavana izany karazan'olona izany ary tsy miaina ny ataontsika hoe teboteby sy ny zavatra rehetra fahasahiranana iainana amin'izao fotoana izao zany, fa olona koa zany miaina tao anatin'izany atao hoe fihavanana, fifankatiavana, fifanampiana, ary dia olona miaina ihany koa tao anatin'ny hoe fiainana amin'ny maha-kristianina zany, ary tao anatin'ny tontolo madio sy maitso mavana. Ka izay ny fanazavana no meko azy hoe mety nisy ihany ny karazana hoe gène génétique tao amin'ny ray aman-dreninao, fa saingy tao anatin'ny tontolo ara-pahasalamana izy dia tsy mipoitra izay karazana génétique izay, fa tratrantitra ny ray aman-dreninao vao maty. Izay ny fanazavana nazavaiko an'ilay olona, satria isika aty amin'ny toerana efa mandroso zany dia misy ny karazana tension 2 fois 3 fois plus ny sorosorotsaina sy ny tepotepotsaina izay miainan'ny ireo olon-dehibe zany teo aloha, dia tsetsatsiaritra zany no alefako eto, satria na ny fitsaboana tena amin'izao fotoana izao dia ataoko hoe raha olona miakatra tosi-dra dia angamba vao maika ampiakatra ny tosi-drany koa ny fandehanana ny hôpitaly ny amin'ny hoe ohatrinona ny vola tsy maintsy aloha vao zay vao voatsabo zany ny zavatra rehetra izany dia tsy mahagaga raha ohatra ka maty ao an-hôpitaly ny karazan'olona maromaro izay tsy mahita ny vola ohatra izay hitsabony tena, dia ny fahafatesana sisa ny miady azy. Ka izany zavatra rehetra izany eto amin'izany forêt santé akory dia tsy mikritika be fahatany ny fitondram-panjakana, fa au contraire manampy amin'ny fitadiavana vahaolana, satria hoaiza mo samy malagasy daholo ary hipetraka ho tantara ny zavatra rehetra, ka tsy aleonao ve mba mametraka tantara tsara
amin'ny firenena satria dia ny atombohany reny firenena matanjaka reny firenena mandroso reny dia tao anatin'ny finiavana ary dia tao anatin'ny fijerevana manokana ny fiainan'ny vahoaka ny fitsinjovana ny vahoaka ary indrindra dia izay fihavanana sy fifankatiavana misy teo amin'ny vahoaka ary indrindra ny fitiavan-tanindrazana tena izy dia toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azona tolotra anao an'io manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.